La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Ny farana androany fivoriana ara-potoanan'ireo antenimera roa ho an'ny antenimera-pirenena nisy fionana tamin'ny fahefana-panatanteraka androany ireo solombavam-bahoaka antondra amin'ny feon'ny vahoaka ny fidy aza ireo nanoloanan'ny prime ministre sy ireo ministra. Taorinan'ny 7 andro izay nanaovana fanaraha-maso mahomby hatrany amin'ny 7 faingo ray isan-jato iadina amin'ny Covid-19 ny CVO+, vokarin'ny orinasa Afary Malagasy. Natratratra ny amin'ny 7.5 isan-jato ny fahasitranan'ireo marary na io forme légère na io forme modéré. Manoloana ny famohan'ny gouvernemanta frantsay ny didim-panjakana ho fananganana ny valan-javaboary ao amin'ny nosy sambatra. Nanamafy ny teo anivon'ny ministeran'ny raharaha-mbahiny fa tsy miova ny foto-kevitra hijoroan'ny fanjakana manoloana ny fitakiana ireo nosy malagasy. Mandidina ny 10 kilao isan-kerinandro ny volamena mivoaka ao anatin'ny distrikan'ny Mananjary. Sy hita mazava ny tamberim-bidin'ny fitrandrana amin'ny lafin'ny fampandrosoana noho ny famaroan'ny mpitrandraka tsy ara-dalàna. Maresaka iraisam-pirenena manao antsoava amin'ireo firenena ao Eropa hitandrana sy handray fepetra manoloana ny fiakaran'ny isan'ny tranga variant delta no OMS. Aina ny fiparehan'ity valinaretina ity raha tsy misy ny fanaovana vaksiny faobe raha nambaran'ny tompona anaikitra. Ny andidiny revitra. Salandra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Akolo TV manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao ny farana androany fivoriana ara-potoana ireo antenimera roa ho an'ny antenimera-pirenena ny eo tamin'ny fahefana-panatanteraka androany ireo solombavam-bahoaka nitondra ny fihaino vahoaka manoloana ny prime ministre sy ireo ministra. Io ny nasaina. Nahitsy ny fanontaniana sy ny faneho-kevitra ireo solombavam-bahoaka nanoloana ny fahefana-panatanteraka androany teny amin'ny CCI Ivato. Fanontaniana ireo olom-boafidy izay niompana tamin'ny lafin'ny fampianarana, ny tsy fandriampahalemana, ny fanamboaran-dalana ary ny sehatra ny fahasalamana tamin'ny ankapobeny. Koa dia mangataka zahay mba hisindrovana ny tapany faharoa ny mandany filoha zany keresika sosialim-bahoaka ity. Manina ny janona atreo raha mitopaka ny fanamboaran-dalana mampitohy an'Antsirabe sy Antananarivo. Ao Ambatomena izay mampitohy Ambatomena sy Antanifotsy dia mijanona eo Batolahy ihany koa zany io ka dia tonga tohizana ny batoministra satria avokavoka ny faritratsinaminy io. Nitaraina be loatra ry izy aloha fokotany reo monsieur le ministre. Ino moa ny tena olanao sy mpihevanao volan-kely zareo fokotany ity? Aza avao zay. Ho an'ny fampianarana koa dia mitaraina koa rehefa mpianatra ny subvention satria raha ny zavatra misy amin'izy io sady efa kely le karama no mbola tsy voaina. Ny fitsinjovana ny laharam-pahamena amin'ny fitatagnana ty fanjakana ty fa tsy mandeha amin'ny laharam-pahamena amin'ny tokony izy ny akabaroa ny asanareo zay ny tegna mampalahelo. Tianareo ministra rehetrarehetra rehefa hanao tolo-bidy mahakasika ny maronambo ianareo na inona asamboarina aza diny fa ny simenitra anankiray 10,900 didiny ao amaronambo. Isan'ny songadana nandritra ny fionana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny gouvernemanta tamin'ity androany ihany koa ny fiakaran'ny maripana nandritra ny fandraisam-pitenenana andao ary raha antsika ny sombony amin'izany. Tsy ministra fahasalamana tena diso fa tokony mba fantatry ministra ny finance ny priorité des priorités amin'ny fahamena ara-pahasalamana. Monsieur le ministre des Finances mikasika téléphone mety mitsibotandregny tsara ngambany. Monsieur le ministre des Finances tanao zany zao fotsiny defa provony tsy fanajana ny vahoaka malagasy. D'accord, monsieur le ministre des Finances. J'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup io raha io dia anao mpanao Facebook teo sady hafa kely fotsiny na sampanao politika sy tena raha dia anao ny voately ianao no fidy za voately
cinéma ianao en direct à la télé-télévisatsika ty dia azoko ny tianao avia zany ndray olomotely tsy dia problème loatra en direct télévisaty inaratsika zany la hijery ty raha ty procès de détention ny mpanohitra moa no betsaka teo any tsisy fanontaniana firy. Taoriana ny 20 andro izay nanaovana fanaraha-maso mahomby hatrany amin'ny 7 faingo iray isan-jato iadina amin'ny Covid-19 ny CVO plus izay vokarin'ny orinasa fary malagasy mahatratra hatrany amin'ny 7 faingo 20 isan-jato ny fasitrana-n'ireo marary Gaëtan Andriatsirafo. Taorian'ny tombana ny fantoka tamina fepetra maro ny fasitranana ireo tranga tsy nampoizina izay nodiniana manokana ny vokatry ny fikarohana sy ny maro hafa hita fa mahomby hatrany amin'ny 7 faingo iray isan-jato iadina amin'ny valanaretina sy hanasitranana ireo marary ny Covid-19 ny CVO plus raokandro malagasy no hatsaraina vokariny ny fary malagasy sitrana avokoa ireo marary forme léger sy modéré taoriny ny 20 andro nanaovana fanaraha-maso mahatratra tany amin'ny 70 faingo 5 isan-jato ny tahan'ny fasitranana 14 andro aorian'ny fitsaboana tsy nisy na iray aza ireo marary ny Covid-19 no tsaboina tamin'ny CVO plus ka nirosona kany amin'ny fahasarotana na ny forme grave tsy nisy ihany koa vokadratsy ny seho taoriny ny fitsaboana natao raha ny fanazavana marary ny Covid-19 misa 7 forme légère sy modéré no nanaraka ny tsakany sy andavany ny fitsaboana ka ny inana CVO plus cellule 3 isan'andro nandritry ny 12 andro narana masokaika avokoa ireo marary ireo tao anatin'ny 20 andro ka nahazona ireo vokatra voalaza teo aloha ireo zava-dehibe ho an'ny ady amin'ny Covid-19 io vokatra azo io nitondra fanafody fanampy ny adina amin'ny valanaretina i Madagasikara izay toana ny vaksiny ataon'ireo firenena maro manerana izao tontolo izao voniny Madagasikara ny fary malagasy sy ireo mpiara-miombona antoka aminy ivarotra ny CVO plus amin'ny sehatra malalaka kokoa ny orinasa izay afaka mamokatra hatrany amin'ny 50 tapitrisa fitsaboana ao anatin'ny taona iray. Tsy tokony hanana fomba fijery mihiba manoloana ny finan'ny tedi-bola natokana ho an'ny ministera sasatsasany ny mpanara-baovao sy ny firaisamonim-pirenena raha nambaran'ireo mpandinika politika. Henri Florio. Taorian'ny fahalaniny tedi-bola-mpanjakana sy mpanitsina teo anivony Antenimera Rotonta nanamafy ireo mpandinika politika nanaovana fanadihadiana fa tsy tokony ahataitra ny mason'ny mpanara-baovao ny fiainan'ny tedi-bola natokana ho an'ny ministera sasansasany ao anatin'ity tedi-bola-mpanjakana sy mpanitsina ity. Voalohany indrindra resantsika aloha dia atongotsika amin'ilay fiainan'ny tedi-bola ministera tsirairay avy tsy atao mataitra aloha zay satria loi de finance rectificative le resahana tedi-bola-mpanjakana sy mpanitsina nisy zavatra efa vita aloha zany ao io zavatra io zany zao dia miatrika an'le tapatoana farany dia mazava ho azy mena le tedi-bola fa kosa ny tena resantsika ao anatiny dia hoe inona ny zavatra ho atao amin'ny tedi-bola resahana io matoa zany io le tedi-bola mivoaka dia mifanaraka amin'io zany le zavatra atao farany amin'izay tedi-bola napetrak'izay zay zany mila fantatra aloha dia mifanaraka amin'io koa hoe manao ahoana ny fandaovana malagasy ray manontolo ny antsoina hoe hetra nanahoana zany io a ito de recouvrement fiscal io amin'izao fotoana zao satria raha mipetraka tsara ihany koa io dia afaka jerevana fanjakana mety hanatsarana le tedi-bola-mpanjakana ho any amin'ny tsaratsara kokoa satria tsy maintsy zavatra eo am-pelantanana no entina ihany koa miasa mba tsy hanaovanovana foana fa raha nisy kosa nefa le budget fanampiny mety ho aide publique io mety ho investissement io mety ho fanampiana vola avy any ivelany io dia ho inserena ao anatin'io tedi-bola-mpanjakana na sy mpanitsina io dia mazava azy fa miakatra io zay zany ny logika no atao hoe loi de finance amin'ny ankapobeny. Tsaivona fa taorian'ny fandanin'ny Antenimiera-pirenena ity tedi-bola-mpanjakana sy mpanitsina ity ho malialila ihany koa no nandany izany ny teo anivony Antenimiera-ndolona etsy Androsikely. Mandroso ny asa fanamboarana ireo logement sociaux amin'ny renivohitra maro eto amin'ny nosy araka nambara minisitra lefitra misahana ny toeram-pinenana sy ny tanàna vaovao miroso tahaka izay ihany koa ny traçage eny Merci tosika miantarandriana io. Logements sociaux eto Analamanga, Toamasina, Fianarantsoa sy ny maro hafa. Amin'izao fotoana izao dingana maro amin'ny fanamboarana ny foto-drafitrasa no vita ankehitriny. Araka nambaran'ny ministra lefitra misahana ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nandritra ny fifanatrena tamin'ny solombavambaoaka omaly. Efa misy 560 logements sociaux na Tranmora efa nandefa zany ny construction. 80 logements sociaux en Morondava. Efa ho vita ny fondation. 80 logements sociaux en Nosibé.
efa vita ny rez-de-chaussée fa anomboka amin'izay ny premier étage ao. 80 logements sociaux ny Antsirana. Efa ho vita ny fondation dia anomboka amin'izay ny rez-de-chaussée. 80 logements sociaux ny Toamasina. Efa vita ny rez-de-chaussée dia ataontsika amin'izay ny premier étage. 240 logements ny district ny Rivonamo amin'ny Meritsatosika ao. Efa vita ny rez-de-chaussée, ny sasany fandrosa amin'izay ny premier étage ao. Amin'ny Fianarantsoa, immeuble R+4, efa vita ny rez-de-chaussée, efa vita premier étage. Mitovy koa amin'ny Toamasina. Ny Antsirana amin'izay, ataonao amin'izay ny fondation mikasika ny R+4 io. Ankoatra amin'ny habitat, efa mandroso ny traçage ny Nouvelle Ville, ny avenue Nouvelle Ville ny Tanamasoandro. Efa vita tracé na 1,5 km sur 30 mètres amin'ny Nouvelle Ville ao. Izay ivona tafiditra anatin'ny velatrano faha 12 ny mikasika ny fisitrahana toeram-ponenana ho an'ny vahoaka malagasy io. Ny ao Ivato, efitra miisa manodidina ny 100 no hita eny an-toerana aorian'ny vavitany asa, manaraka ny fenitra avokoa ny foto-drafitr'asa amboarina ary ampanarahana ny filan'ny mponina izanitra ny fanazavana. Mirosy ihany koa ny asa fanamboarana logement eny Meritsatosika ary manodidina ny 400 ny asa no vita hatreto. Logement izay tafiditra ao anatin'ny tetikasan'ny filohan'ny Repoblika Gaeta Andriatsylava. Logement misy 700 no aorina eto Meritsatosika ka ny 400 amin'ireo no efa naorina. Nanomboka ny volana Janoary 2024 lasa teo ny tetikasa ary manodidina ny 400 ny fahavitan'ny asa fanorenana ankehitriny. Ny 100 ny asa zany raha jerentsika zao efa mahatratra 40% daholo aloha izy amin'izao. Ka raha ny eritreretina hoe natomboka tamin'ny janvier le izy dia tokony farana amin'ny octobre septembre any fa hitantsika koa moa ny situation sanitaire eto firenena sy ny ohatr'izany dia misy ny tratran'aretina, misy ny tsy maintsy mandeha mody, misy zavatra ohatr'izany dia somary nanahirana kely ihany no hoe tena nanajana tanteraka le télé fa ny télé izana ho atsaina foana na dia izany ary. Orinasa 3 no mandray ny asa fananganana foto-drafitr'asa eto izay mampiasa olona manodidina ny 300. Izana ho tratrarina ny fepitaona amin'ny tanany asa, izana hanaraka ny fenitra takiana amin'ny mahatanana vaovao azy ihany koa. Dia fanatanterahana an'izy ity moa marina fa entreprise zahay manao anazy fa kosa ny fikajiana ny teknôlôjia ny fanaovana anazy zany ny tena fanaovana anazy kosa satria moa izay moa nefa ny ainanay teknisiana raha teo dia tsy afaka hanao zavatra tsirambina izay amin'ny fanaovana azy fa dia sahala amin'ny tompony izay manao anazy izay ohatra ny tompony moa manao anazy. Hitanareo zao fa nampiasa ny briky tetỳ an-toerana izay dia ohatrany tsy nahafa-po dia voatery nanofo zahay zany izay ihany manofo izay mba ho tsaratsara kokoa le izy. Hiteraka voka-tsoa sy fandrosoana ho an'ny faritra ity lozima aorina manakaiky ny tanàna vaovao Tanamasoandro ity. Ho vaovao ihany koa ny olana amin'ny fahafenoana sy ny fitangoronana eto Antananarivo renivohitra. Fantatsika tsara fa sepotra Antananarivo dia ny atefa taty ny safidy ny Andriamatoa filoham-pirenena. Izy ity lohany ihany izy ity satria ato ambadika kely ato misy an'le anaovana le tanàna vaovao misy lalam-baovao mampitohy an'le tanàna vaovao sy Antananarivo renivohitra dia hiteraka zavatra be dia be ity zavatra aty amin'ity toerana ity zany surtout any région Itasy. Zay ny tena antony zany tena marina le problème na logement fantatsika tsara ny olana ao Antananarivo resaka trano fonenana dia zay ny antony. Mbola ampitaina aorian'ny fahavitany foto-drafitr'asa ny fomba fisitrahana sy ireo karazan'olona hisitraka ireto logement ireto raha ny fanazavana. Na izany aza omena tombony bebe kokoa ny mponina ao an-toerana. Izy ireo izay efa nomena tombony ihany koa amin'ny fandraisana ireo tanora hiasa amin'izao fananganana foto-drafitr'asa izao. Nampahafantarina ny Ministeran'ny Fanajariana-tany sy ny asa vaventy tamin'ity androany ity fa lasa RNS 65
na route nationale secondaire 65 ny lalana rocade arivo ity lalana ity izay mampitoany bebasy Ambomahitsy Andranomebevava Masay rond-point Alaroby. Nanizatsika ny vaovao kosa indray dia manoloana ny famohan'ny gouvernementa frantsay ny didim-panjakana ho fananganana valan-javaboary ao Anosy Sambatra. Nanamafy ny teo anivon'ny ministera an-draraham-bahiny fa tsy miova ny foto-kevitra ijoroan'ny fanjakana manoloana ny fitakiana ireo nosy malagasy. Henri Florent. Namoaka fanambarana indray ny teo anivon'ny ministera ny raharaha-bahiny androany manoloana ny fikasan'ny fanjakana frantsay hanangana valan-javaboary arovana ao amin'ny nosy Sambatra. Nambarana tao anatin'ity fanambarana izay navoaka n'ity fa mipetraka olo laharam-pahamehana eto Madagasikara ny fiarovana ny tontolo iainana. Anisan'ny fanamby lehibe napetraky ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Rajoelina Andry ny fikajiana ny harena voajanahary tsy manampaharoa izay anana ny firenena. Tsy miova ny foto-kevitra ijoroany ny fanjakana malagasy manoloana ny didim-panjakana navoaka ny gouvernementa frantsay ny 2024 lasa teo iny. Sady fanaovana tsinotsinona ny antso nataon'ny fanjakana malagasy io fanapahan-kevitra sambriry io no mifanohitra ihany koa amin'ny fanambarana iombonana navoaka tamin'ny fionana voalohany no tanterahany komisiona iraisany rotonta ny 20 Novambra 2024. Nampatsiahy ny fanjakana malagasy fa nifehin-kevitra laharana 430 tsy mpiaraka amin'ny 70 no raisiny fivoriam-be ny firenena mikambana no manambara fa any Madagasikara ireo nosy ireo. Ny antso ny gouvernementa frantsay hanesitra ireo fepetra noraisiny izay manohintohina ny fiandrianam-pirenena malagasy ny fanjakana malagasy. Faharoa, ny tsy andraisan'izy ireo fepetra vaovao mety hanohintohina ny maha-iray tsy hanombinana ny tany Republikan'i Madagasikara izay mety hisy fiantraikany amin'ny fikarohana vahaolana ara-draniny amin'ny disadisa misy eo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa mahakasika ireo nosy ireo. Nanamafy ny tsy fankatoavany ny fihetsika samirery nataon'ny gouvernementa frantsay izay tsy mifanaraka amin'ny fifaneken'ny rotonta izay hikatsahana ny vahaolana amin'ny fomba maripotra sy anaty fifanajana eo amin'ny disadisa mahakasika ny nosy Sambatra, nosy Nandalova, nosy Ampela ary ny nosy Bedimaka ihany koa ny fanjakana malagasy tamin'ity fanambarana azy navokany ity. Lafa mavaoafa kosa indray dia nizarana boky diary nofy avokoa ireo EPP rehetra klasy faefatra atao amin'ny commune ambanivohitra Maintirano fanatsarana ny fahaizana ireo mpianatra avaky teny ny tanjona amin'ny izany fanadina. Nizarana n'ity boky mitondra anarana hoe diary nofy ty avokoa ireo sekolim-panjakana ambaratonga fototra eto Maintirano ary ho aparitaka ihany koa zany any amin'ireo commune maro manerana ny faritra Melaky. Ka ny ankizy mpianatra ao amin'ny kilasy fahaefatra na ny CM1 no natokana ho azy ity. Amin'ity andiany voalohany opération diary nofy ity moa zany dia zay ny safidy anome an'ireto boky ireto an'ny EPP sekolim-panjakana moa zany satria ireo moa zany no tena hitanay hoe sahirana amin'ny resaka boky. Ity boky ity zany mba miovaova kely amin'ilay boky izay efa misy ao, tsy mitovy amin'ny boky fanaovana matematika ihany na livre de français tsotra reny fa mba boky mba tiany ankizy ary manazatra an'ilay ankizy koa amin'ilay famakiana boky tsotra zany fa tsy hoe boky fampianarana ihany. Mpanoratra malagasy no namorona sy namokatra ny fanotana n'ity boky diary nofy ity. Teny karazany telo samihafa no hita ao anatiny dia malagasy, frantsay, anglisy ary misy tantara maromaro. Ny tanjona moa zany amin'ilay izy mba aprisika anireo zaza malagasy moa zany hamaky boky na amin'ny teny gasy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy koa ary asa iresaky sy aditeny amason'olo maro moa zany. Izy moa tsy vita n'ilay fizarana fotsiny fa zay ara mbola anampy an'ireo ary organiser séance na lecture zay miaraka amin'ireo partenaire anay anao fanaraha-maso amin'ity boky ity moa zany. Boky iray ho an'ny kilasy iray tamin'izao fizarana andiany voalohany izao fa mbola hitombotsy kelikely zany araky ny fahazotoana sy ezaka hita eo amin'ny sekoly tsirairay. Zany no tanteraka dia noho ny fiaraha-miasa eo amin'ny sekoly tsy miankina iray La Ruche eto Maintirano sy ny ONG Teach for Madagascar. Tonga eto fotoanany dokavatra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny tazomoka eto Madagascar eo ihany koa momba ny comprimé désinfectant izay efa tonga eto amintsika rehefa avy eo.
Avec Gino, laissez-vous transporter au cœur de la nature. Ho fiomanana sahady amin'ny fialan-tsasatra lehibe sy ho fampiroboroboana trano ny fizahantany anatiny. Ny ministera ny fitaterana sy ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro dia manolotra antsika ny andiany fahatelo amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Raha toy ianao ka mitady toerana hotsidiana na fialamboly azo atao mandritra ny fialan-tsasatra lehibe dia tongava mitafa mivantana amin'ireo matianina amin'ny famolavolana fivahinianana isan-karazany. Andao anoana ny fizahantany anatiny. Andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Hijery Canal Plus mandritra ny 510 andro be zao ve ianao? Ataovy agnarana ray abonnement dia miala voly miaraka amin'ireo chaîne be dia be ao amin'ny bouquet Canal Plus. Les bouquets Canal Plus. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Manodidina ny 10 kilao isan-kerinandro ny volamena mivoaka ao amin'ny distrikan'ny Mananjary. Tsy hita mazava ankilan'ny tamberim-bidy ny fitrandrana amin'ny lafin'ny fampandrosoana noho ny famaroan'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna. Everishara. Tsy mitsaha tombo ny volamena mivoaka anatin'ny distrikan'ny Mananjary faritra Vadovavy. Saika mpandrara madinika tsara dalàna avokoa ny mitrandraka ny volamena. Noho ny fitarazoan'ny famoahana ny vazon-dalana hitrandraka hoy ny solombavam-bahoaka avy any an-toerana. Araky ny zakaiko teo amin'ny fitondram-panjakana ny premier ministre sy ny gouvernemanta dia tokony hojerevana faran'izay aingana ny fametrahana ny permis minier io satria tena magniraka ny olona andeha any amin'ny tsizy. Maro ny volamena isan-kerinandro mivoaka aminay Mananjary ao. Any amin'ny 10 kilao isan-kerinandro any ny volamena mivoaka ao izay trandrahan'ireo mpandraharaha ny akabiazany dia tsy ara-dalàna. Ary ny vahoaka ihany koa moa manao satria sahirana ny vahoaka dia manao ny vahoaka madinika. Kanefa ny zany dia tsy misy fiantraikany amin'ny fokontany izay voan'ilay volamena, amin'ny commune izay voany, amin'ny distrikan'ny Mananjary fa lasa mivoaka ho azy fotsiny. Ankoatra ny fametrahana ny mba manano bureau d'administration minière, maro ny teboka mila petraka ahafahana manara-maso ny fivoahany arena kibontany sy indrindra ny volamena ao Mananjary. Isan'izany ny fametrahana ny zone d'encadrement des orpailleurs
araka antsosikevitry ny Saint-Promine Madina ny syndicat des professionnels des mines de Madagascar. Olona reo dia zarana karatra amin'ny alalan'ny karatra izay zarainy commune amin'ny agence de l'or ny ben'ny tanàna no mizarana io dia mandoha vola ny olona dia recensé automatique ny olona amin'iny fa ny tsaratsara kokoa angambany dia mba misy le facture zany principe de déclaration avy any amin'ny ministère de mine divisé ny ben'ny tanàna ahafantarana io koa ny sivifokotany manao soni fantatra tsara satria zany raha ohatra mivoaka ho manandrary tokoa le izy commune izy fokotanin'izy ary olona avy aiza no mitondra ny entany izay no zavatra tsara ho fantatra dia iza indray no mpandray ny entany. Araka ny tatitra farany mandidina ny 3,000 ampitrandraka volamena 5 etsy manena noso ny manana taratasy ara-dalàna. Tafiditra anatin'ny politika amin'ny ministera sy mpisehatra arak'izany fampidirana azy ireo anatin'ny sehatra manara-drafitra. Sisany tokony hojerena manokana ihany koa ny mahakasika ireo mpanelanelana izay mandray ny volamena amin'ny vidiny tsy ara-drariny any amin'ireo toeram-pitrandrahana sy ny maro hafa. Noho ny fifampiresahana nisy teo amin'ny syndicat mpiasan'ny postra malagasy sy ny fiatidinan'ny Republika Itadiavana Vahaolana ny ato nanomboka ny tolakandro teo ny fitakiana nataon'ireo mpiasa manerana ny nosy fanampanazavana. Ambara etony amintsika ampijery any an-tokantrano fa miato tsy mijanona fa miato alony fivondronana eto anivon'ny postra malagasy manerana ny nosy ary asorona ihany koa aloha ny banderole nefa kosa eo ampiandrasana ny fanatanterahana izany fitakiana izany dia mandrandra sy miandry ampanajana ampahendrena ny fanapahan-kevitra entin'ny fitondram-panjakana izahay. Nanamafy ny ao anivon'ny fahatiaranana malagasy fa tsy nisy ny fiovana fepetra fanamanondrana entana any amin'ny tsena Europeana. Tsy mazava amin'ireo mpandrarà ny fepetra raisiny mahakasika izay raha ny fanazavana azo. Michel Arnardo. Iray amin'ireo vokatra miondrana any amin'ny tsena Europeana ny vokatra entina mitsabona ny produits pharmaceutiques. Misy ny fepetra izay takiany tsena Europeana amin'ireo vokatra ireo raha ampitaina amin'ny teo aloha raha ny fanazavana. Iny no lazaina tamin'ny mpandrara sasany hoe manomboka izao jerefo kely ataovy manaraka ny réglementation ny étiquetage ohatra. Anatin'ny étiquetage tsy maintsy hoe misy composition ao, misy pourcentage ao, misy ny DLC, date limite consommation, date de production, sy ny sisa, ary tsy azo apetraka amin'ny étiquette resaka indication thérapeutique. Aty amintsika manko any asika Afrika zany misy le atao hoe indication traditionnelle, fomba fampiasan'ny any amin'ny fitsaboana malagasy azo apetraka zay. Fa any amin'izao tsy azo apetraka zay fa zay zavatra rehetra apetraka dia tsy maintsy angatahana autorisation de mise sur le marché. Zany hoe lasa fanafody le izy kanefa nisy tsy fanafody. Raha ho any Vaniala manokana miisa 700 hatramin'ny androany ny karazana vokatra miondrana any amin'ny tsena Europeana. Ilaina ho izy ireo ny fampahafantarana mazava ny amin'ny fepetra iraisana ahafahana mampiditra entana ny Frantsa izay mba tsy hisiany ny fiveretina ny entana. Raha fantatra mazava ny tokony atao dia rectifiena arak'izany le izy. Raha ohatra mangataka izy hoe aza asiana indication thérapeutique dia tsy asiana indication thérapeutique. Fa raha avy eo kosa ohatra fotsiny manome ohatra zao mandefa ianao zay hoa le ohatrany hoe paradoxe amin'izy. Ohatra ianao mandefa curcuma, dia curcuma azo lazaina hoe épice. Dia rehefa alefanao ny curcuma amin'ny vrac dia tafiditra tsy sorana. Fa raha iny curcuma iny ataonao amin'ny boîte, ataonao en poudre na ataonao en gélule dia mipetra le saka. Nefa samy curcuma ihany. Eo zany le zavatra. Ndraindray tsy tafiditra, ndraindray tafiditra, ndraindray tsy tafiditra. Tsy azonao tsony zany le izy hoe raha fa inona izy ny tafiditra, raha fa inona izy ny tsy tafiditra. Dia zay no mampahorohoro saina raha fa amile manao fanondranana anao satria mitaitaina anao ahoana indray, nisy inona indray dia
io zany ny tokony apetraka tsara mazava tsara hoe raha fa mety ty azo amondrana ty tsy azo amondrana de mba mahalalaka le sy mitonony le sainao miasa ara-dalàna. Raha tsy ivona raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fahatseranana malagasy tsy miova amin'ny ankapobeny ny fepetra ahafahana manondrana vokatra entina mitsabo na ny produit pharmaceutique, ny sakafo, ny substance psychoactive tahaka ny alcool, sigara any amin'ny tsena eoropeanina. Misy kosa anefa ny vokatra sasany izay mitaky fahazon-dalana manokana ny fanondrana azy. Olona enjato no namony ainy vokatry ny tazomoka teto Madagasikara ny taona 2024 araka ny taramarika avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Manoloana io lay misy ody-moka miisa 14 tapitrisa no zaraina manerana ny distrika eto Madagasikara. Henri Flore. Mbola mitoetra ho isan'ny aretina voalohany miteraka tahapahafatesana ambony indrindra eto amintsika ny tazomoka. Ny 700 ny trangana tazomoka no hitany amin'ny faritra Atsinanana, Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovonany, Iorombe, Anosy, Atsimo Andrefana ary Sofia. Misy eo mandavantaona ny aretina tazo any amin'ny distrika 100 eto amintsika ary tena mirongatra izany amin'ny fotoana mafana. Fa any amin'ny distrika 13 ambiny kosa efa ambany ny tany olona marary ny tazo araka ny fanazavana azo avy eo anivon'ny ministerany fahasalamam-bahoaka. Olona 900 no namony ainy vokatry ny tazo tamin'iny taona 2024 iny raha ny fantatra. Manoloana io isy ny fizarana lay amin'ny distrika maro manerana ny nosy raha ny fanazavana. Ny araka ny fantantsika moa ny tazomoka dia aretina azo amin'ny qualité-ny moka ka ny lay zany dia anisan'za fomba anankiray iadina ny tazomoka zany. Dia izay no antony natonga ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny fahasalamana nanao an'izao paikady zao vahoaka amin'ny tazomoka. Ny tokantrano rehetra any amin'ny 100 distrika tsy sanatria akory ny distrika hafa izay misy 13 eo tsy hoe tsy mahazo fa tsy hanaova ny fizarana fa saingy paikady hafa zany no ampiasaina any amin'ny distrika 13 rehefa ny distrika 100 mizarana an'lelay. Hanomboka ny voalohany volana aogositra ho avy izao ny fizarana ireto lay misy odomboka ireto any amin'ny distrika isitraka izany. Mpiara-mombo natoka maro no miara-misy lahy sy mifanome tanana amin'izao hetsika fitsinjovana mivantana ny fahasalamam-bahoaka izao. Olana arabola no isan'ny tsy ahafahana mamany olana any amin'ny faritra atrimon'ny nosy araka ny namafisany solitena maharitry ny UNICEF eto amintsika. Nanolotra vahaolana manoloana izany izy tamin'ny fanazavana netiny miantarandriana. Sakana fototra tsy ahafahana mamany olana mianjady ny ponany amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny tsy fampinarabolana tanteran'ireo tetikasa maro ahafahana mamaha izany tanteraka araka ny nambarany solitena maharitry ny UNICEF monina sy miasa eto Madagasikara. Adingany iray lehibe ny fanatotsanana ny fokoanandohy fotony ho an'ny fampandrosoana ny volana jona lasa teo tany taolagnaro iny saingy miainga amin'ny vola atokany fanjakana sy ny mpiara-miominantoka no ahafahana manatanteraka izany. Donc ce sont des problèmes de fond qu'il faut arriver à que la société malgache s'assoie, débat et voir comment trouver une solution durable. Ny famahana ny olana arabola no ahafahana mitondra vahaolana maharitra ho an'ny faritra atsimo. Ilaina ohatra ny mampiasa vola ho an'ny sehatry ny rano sy ny fahaizana ara-teknika amin'izany. Mila teknisianina maro i Madagasikara. Raha ijery ny vahaolan'ny ranona ohatra dia tsy ny teti-bolan'ny ministeran'ny rano io mihitsy no ahafahana mamaha izany olana izay. Ny fanarahana atao ihany koa dia ilaina fitaovana. Izay nanome ny camion fitany atsimon'ny nosy 3 ny taona lasa izay 3 tamin'ity taona ity tsy nisy mihitsy fikojakojana natao satria tsy nisy tany antoerana ny vola anaovana izany. Ankoatra izay, ilay fokoanandoha inony amiko dia tena tsara tokoa. Ny tena zava-dehibe dia ny ahitana vola hanatanterana azy sy ny mba hoe ho tanteraka araka ny tokony ho izy izany. Trouver les fonds pour mettre en exécution et que cette exécution qu'elle se fasse. Ankoatra ny olany tsy fanjarian-tsakafo, sakana tsy ahafahan'ny firenena mandroso ihany koa ny lafin'ny fampianarana. Eto Madagasikara, ny enatrany ny fahaizany ankizy malagasy mamaky teny sy manoratra. Raha ny antontanisa avy amin'ny UNICEF, ny taona 5,700 5,700 ny ankizy malagasy no mahay namaky teny sy nanoratra.
Nianatra izany ary tany amin'ny taona 2014 tany dia 7 isanjato ny ankizy ihany no nahay namaky teny sy nanoratra raha ny fanadihadiana ary ankehitriny araka ny fanadihadiana farany hatrany mandina ny 7 isanjato no mahay izany. Si ce pays doit avancer, l'éducation soit gratuite et obligatoire. Raha tiana handroso ity firenena ity dia tokony homemem-pola ny fampianarana ary tokony atao antery izany. Tokony tsy maintsy mampianatra ny zanany rehetra ary ny fanjakana dia tokony hampiakatra ny teti-bola natokana ho an'ny fampianarana satria ny saran'ny fampianarana eto Madagasikara dia tsy takatry ny ankamaroan'ny malagasy. Ny ray aman-dreny mantsy sady mandao vola any amin'ny fianarana no mitady sakafo ny zanany, mitady vola ho an'ny fitaovam-pianarana sy ny maro hafa kanefa vola miditra amin'ny fianakaviana iray tena kely izany. Tsy aivina, mitotaly mandina ny $100 ny vola efa nolaniny UNICEF amahana ny olany ahitany any amin'ny faritra atsimon'ny nosy tamin'ny alalan'ny fanamboarana fotodrafitrasa maro toa ny fametrahana pipeline. Tsy ampy anefa izay, fotodrafitrasa maro no tokony mbola atao mba hiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo noho ny tsy fampian-drano any an-toerana io. Efa tonga eto amintsika ary efa misy mampiasa ny comprimé désinfectant izay isan'ny nampiasain'ny Chine nentina nampiena ny fiparitahan'ny valanaretina a Covid-19 raha ny fanadihadiana natao hatramin'ny ity androany ity. Iray amin'ireo commune efa nanomboka naparitaka sy nampiasa izany commune Ivato aéroport. Michel Arnardo. Tahaka ny hita amin'ny sary maka endrika fanafody saingy désinfectant na ny antsoina hoe comprimé désinfectant ireo. Iray amin'ireo fitaovana nampiasain'ny Chine nentina nampiena ny fiparihan'ny valanaretina Covid-19. Efa tonga eto amintsika izany ary iray amin'ireo commune efa manomboka manaparitaka izany commune Ivato aéroport raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana androany. Pile ity zany dia mahasolo ny gel, pile kely ray atao amin'ny rano tapaky ny litatra dia miasa alona kely mandritra ny 10 minitra izy io dia afaka ampiasaina avy hatrany. Io zany zao no ampiasainay ato anatin'ny commune Ivato hiadiana amin'ny valanaretina corona. Farany eno hoe ity no ampiasain'ny any Chine amin'izao fotoana izao ary tsara noho ny misy ilay alcool hoy ireo sinoa tonga teto izay nanome azy. Amin'ny mponina 9 alina ao anatin'ny commune Ivato tsy antery ny fampiasana izay comprimé désinfectant izay raha ny fanazavana. Hatramin'ny androany mbola tsy betsaka ireo mponina no mahariska amin'ny fampiasana izany. Antso avy ihany koa izay amin'ny mponina ato anatin'ity commune ity izay liana dia mitondra ny carnet pokotany dia omenay pile roa isa-tokantrano aloha hatreto ny azon'ny olona tokantrano tsirairay. Izany hoe maro dia maro moa ny tokantrano ato mety tsy aharaka fa rehefa misy ambony dia mamerina mampiasa anazy io indray ny olona tsirairay. Ny fizarana ho an'ny toeram-pivavahana rehetra ny fiangonana eo ihany koa miboram-panjakana ary ny sekoly rehetra tsy akanavaka na miankina na tsy miankina ato anatin'ny commune Ivato. Raha ny fanazavana azo raha ampitaina amin'ireo commune ambanivohitra hafa tsy nahitana trangana coronavirus miopampana ny commune Ivato, tsy misy ihany koa ny antontanisa mazava mikasika izay. Mitaky taberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny fanovana rafitra izay natao ho amin'ny andraikiny amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana amin'ireo faritra maro manerana nosy ireo mpitandro ny filaminana ny alarana Efson. Andray andraikitra amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana amin'ireo faritra maro manerana ny nosy ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanambarana nataon'ny ministry ny fiarovam-pirenena nandritra ny fionany tamin'ny solombavam-bahoaka androany. Mitaky tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka ny fanovandrafitra izay napetraka teo amin'ny tafika malagasy raha ny fanazavana. Eo ihany koa ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra. Mbola voaikana ny tenanay no miteraka amin'nyraikrista tokoa no tompo idirana ny fototra ijery indray ny amin'ny faritra menabe iny satria tsapa tokoa fa misy sy fandriam-pahalemana izay indraindray mipagataka amin'izarana ka dia ataontsika moa fa vavita ny base opérationnelle avancée any Akizato ketriny izay miandry fitokanana ary efa misy ihany koa fametrahana atao hoe zone de défense et de sécurité de sécurité izay nanentrena atao anatin'ny filapetry ministre ny tompona andraikitra amin'izany miaraka amin'ireo
délégués militaires régionaux, c'est déjà que j'ai fini faritra Rombokolo, lasa telo Rombokolo, c'est que j'ai assez tafit fa fanatsarana ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara ka dia anatin'ny fotoana fohy tokoa dia mety andehinana hijery fotony ary hijery ny fomba hanatsarana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana amin'ireo faritra rehetra amin'ny toerana rehefa nosiny izay mikaikaiky amin'ity ratsy fandriam-pahalemana. Nandritra ny 3 andro misesy nisy ny fampiofanana no tanterahana tamin'ireo atalia sy tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ho an'ireo lehibe ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana na ZDS ary solotena ny miaramila paritra na ny ADMR mba ahafahan'izy ireo miantsehatra avy hatrany amin'ny fandraisana andraikitra izay misy azy ireo tsirairay avy. Marina fa ny fanovana-drafitra eo anivon'ny tafy tsy mionona amin'ny rafitra ara-pibaikona miaramila fotsiny fa ny lalàna mifeny fitaovana enti-miasa na ny rafim-panatanterahana ny andraikitra sahaniny dia ahitana fanatsarana avokoa. Raha nitatitra izay navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny ity androany ity miampitelo ireo namoniainy vokatry ny valinaretina Covid-19 teto Madagasikara. Miisa 17 ireo tranga vaovao raha toka 20 ireo sitrana soamantsara. 17 kosa ao anatin'ny forum grave. Maresaka iraisam-pirenena manao antsoava amin'ireo firenena ao Europe hitandrana sy handray fepetra manoloana ny variant delta ny OMS. Ahina fiparitany ity valinaretina ity raha tsy misy ny fanaovana vaksiny faobe raha nambarany tompon'andraikitra fanandina. Va-t-il inciter les Européens à être immunisés? C'est en tout cas ce qu'espère l'OMS. Mahazavana ny Europa ankehitriny ny tranga vaovao mikasika ny variant delta raha nambarany teo anivon'ny OMS. Ahina ny fianak'ity valanaretina ity any an-toerana antony anentanan'izy ireo firenena Europeana hitandrina sy handray fepetra hisoroana izany. Ny faran'ny herinandro teo ny tombo 100 ireo tranga vaovao tany an-toerana raha ny fanazavana nahatonga izany ny fisian'ny variant delta. Isan'ireo firenena nahitana ity aretina vaovao ity ny tany Royaume-Uni, ny an'ny Russia ary ny an'ny Portugal. Raha ny fampitambavao anisan'ny niteraka ny fiakaran'isan'ireo tranga vaovao any Europa ihany koa ny fisian'ny lalao ara-panatanjahantena Euro 2024. Manao antsoava amin'ny fanamafisana ny fanaraha-maso eny anivon'ireo toerana natanterahana ny lalao araka izany eo anivon'ny OMS. Eo ihany koa ny fanafanganana ny fanaovam-baksiny any an-toerana. Hatreto miisa 13 ireo mponina ao Europa no mbola tsy vita vaksiny. Et le Portugal ont mis en place de nouvelles restrictions pour les visiteurs arrivant du Royaume-Uni. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.